Miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, jeu vidéo, série novelas, télé, domy, baolina, Facebook, akoholahy, fikotranana, sy ny sisa sy ny sisa. Izay indray ravana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ireo zavatra rehetra ireo dia samy fialam-boly daholo, izay azon'ny kristianina atao tsara, ary tsy misy fahotana mihitsy ny fanaovana azy any am-boalohany. Saingy indray mandeha dia nisy mpanompon'Andriamanitra izay efa kristianina, efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izy dia faran'izay tena tia mijery baolina, ary mijery baolina tamin'ny télé izy dia resy ilay ekipa izay nalainy. Alahady maraina ny resaka eto, alahady hariva nefa dia nandeha nivavaka izy, ary tonga tany am-piangonana dia mandeha mifampivavahana fa ny sainy tsy ao mihitsy fa tany amin'ilay faharesena foana, tany amin'ilay faharesen'ilay ekipa tamin'ilay baolina foana ny sainy. Ary mandeha ny fanasan'ny tompo, ny olona mandray fanasan'ny tompo daholo fa izy any amin'ilay baolina foana ny sainy. Dia nivangin'ny tompo izy tao anatin'izay fotoana izay dia tonga sainany amin'ny hoe tena ohatran'ny manimba ny fifandraisako amin'Andriamanitra ty baolina ty izany, ohatran'ny lasa navesatra be tato anatin'ny foko ilay izy ka na dia ny fampampivavahana aza tsy nisy niditra tamin'ny lohako tsony fa lasa tany amin'ilay izy foana ny saiko. Ary izany dia teny amintsika ny amin'ny hoe tena misy mahazava-doza azy reny fialam-boly reny raha tsy mitandrina isika, satria voalohany indrindra dia izao lasa maka toerana ngeza be ao am-ponao sy ao anatin'ny sainao ilay zavatra, dia lasa sakana amin'ny fandrosoanao ara-panahy, amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ary mety ho lasa sampy mihitsy ilay izy raha ho an'ny sasany. Izany hoe izay zavatra rehetrarehetra maka toerana voalohany eo amin'ny fiainanao dia sampy, satria Andriamanitra no tokony ho toerana voalohany indrindra eo amin'ny fiainanao. Amin'izay fotoana izay dia efa lasa fahotana mihitsy ilay izy. Ary ny olana ihany koa dia ity mety ahazo plezira ilay olona, saingy raha misy zavatra ahazahoanao plezira mihoatra no Andriamanitra dia efa lasa fahotana ilay izy amin'izay fotoana izay, efa lasa sampy ilay izy. Andriamanitra no tokony ho passion numéro 1 ny kristianina. Ny zavatra olana fahatelo koa nefa dia izao le tsy fahatsiarovan-tena. Ny olona indraindray rehefa tena tafalatsaka ao anatin'ireny fialam-boly samihafa izay nitany saiko ireny dia lasa tonga amin'ilay hoe tsy fahatsiarovan-tena, tsy mahatsiaro tena intsony hoe noana, tsy mahatsiaro intsony hoe mbola misy asa tokony atao, tsy mahatsiaro intsony hoe tokony hody, tsy mahatsiaro intsony hoe amin'ny firy izao, tsy mahatsiaro mihitsy hoe lany andro, ary tsy mahatsiaro mihitsy hoe mikorotana ilay trano, fa na mikorotana tahaka ny inona aza ny trano dia eo tsy tahalala, tsy mahafantatra koa hoe amin'ny firy izao ohatr'izao, fa na amin'ny firy alina na amin'ny firy maraina dia mbola eo foana ihany. Tsy mahafantatra, ohatrany hoe tsy mahatsiaro tena hoe lany vola, lany fotoana, simba ilay fifandraisana amin'ny manodidina, ary mety misy fiantraikana any amin'ny vatany mihitsy aza izy fa ohatran'ny tsy tsapany hoe efa tsy ampy torimaso tsony za zany, efa simba ny fianarako, simba hatramin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay zany dia tena hoe efa tsy voafehan'ilay olona tsony ilay izy, ary marobe ny tratran'izany, be dia be ny kristianina miaina an'izany olana izany. Amin'izay fotoana izay dia ohatran'iren'ilay olona hoe entin-javatra, efa tsy mahafeny tenany intsony ka na vao mifo dia efa ao ny saina. Raha vao mivoaka ny trano dia efa tsy tafatombona any amin'izay alehany mihitsy fa dia ny hody hanao an'io zavatra io foana ny mamaika, ary arak'ilay teny teo hoe na dia any am-piangonana aza dia efa tsy concentré intsony fa any amin'io zavatra io foana ny saina sy ny zavatra rehetrarehetra. Ny soratra masina dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe addiction, izany hoe ny zavatra mamatotra ny olona. Any amin'ny obolana toko 7:20 andininy 5:30 dia misy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe nokapohiny aho hoy ianao fa tsy reko narary ahy, nandalasiny aho fa tsy tsaroko. Ilay nandalasiny dia ohatra hoe novelesiny aho fa tsy tsaroko, raha ovinana aho no ifo mba hitadiavako azy indray. Izany hoe nikapohan'ilay zavatra fa tsaroko hoe voakapoka, nivelesiny fa ohatrany tsy narary ahy ilay izy, fa rehefa tonga amin'ny marina dia efa indray mitady an'ilay izy. Ohatr'izay mihitsy ny addiction rehetrarehetra. Efa tena hoe maly ianao, efa famaly be tamin'ny tao an-trano io zavatra io, fa rehefa tonga amin'ny maraina dia efa lasa indray ianao mitady an'ilay izy. Efa hitanao mihitsy nisy problème fa ohatrany tsy tsapanao, ohatrany tsy tsaronao akory ilay problème samihafa, fa rehefa tonga ny maraina dia efa indray ianao manao an'ilay zavatra. Ary ny tenin'Andriamanitra ry havana any amin'ny Hébreux toko 12 andininy voalohany dia tena mahazava tsara ny amin'ny hoe koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, aoka isika hanaisotra
zay zavatra rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Aroka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Zany hoe misy zavatra malaky mitambesatra. Tsy voatery hoe ota le izy, satria ohatsy hoe mba amin'ny ota zavatra hafa mihitsy zany ty zavatra malaky mitambesatra ity, zavatra manavesatra ny fonao, manavesatra ny sainao, manavesatra ny fandaharam-potoananao dia tokony soronao reny satria miazakazaka ianao. Ao anatin'ny fihazakazahana io raha vao betsaka ny zavatra hoentinao dia tsy tafavoaka ianao, tsy tonga ny amin'le tanjony ianao. Ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ito manao hoe esory reny zavatra zay malaky mitambesatra amintsika reny fa mahatonga ny fihazakazahantsika tsy ho tonga amin'ny tokony ho izy. Ny zavatra rehetra hoy Paoly dia azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra dia azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Misy zavatra tena tsy mampandroso ara-panahy mihitsy, tena tsy mampandroso ara-panahy mihitsy ilay izy ka dia mila mandinika sy mitandrina itsika kristianina. Ary zay koa mbola nanafisany azy ao amin'ny Korintianina voalohany 9:9-12 manao hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Matoa Paoly miteny izany dia misy dikany, le zavatra ataonao iny mety azo atao le izy, fa avy eo raha tsy mitandrina ianao manandevo anao iny. Izy le tena hoe fialamboly le izy, tsy fahotana mihitsy le izy amboalohany, fa rehefa tsy mitandrina ianao ho andevoziny io zavatra io ianao. Ary zay mahatonga Paoly hoe izao dia tsy manaiky ho andevozin-javatra na inona na inona, fa ahafahanao izy no ampanantenana antsika kanjo ny tenany aza ho an'ny sasany andevo ny fahalotona, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Lasa andevon'le izy ianao, lasa tsy afaka, tsy maharesy an'le izy ianao fa vao mandeha isanandro dia fa any amin'io zavatra io foana ny fiainanao. Zany no tena tehiteny aminao hoe mifoazy ianao. Raha manana an'izany olona izany ianao ka mijery an'ity vidéo ity dia tena miteny aminao hoe mifoazy, tongava saina, fa tena zava-doza ho an'ny fanahinao io. Tena zava-doza ho an'ny fanahinao io. Inona no tokony ataonao? Tena mibeba ry havana, tena mibeba, tena hoe mifona amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena laniko tamin'ny zavatra tsy misy dikany no fotoanako, zavatra tokony hanaovako zavatra. Tian'Andriamanitra ahomby ianao ahavokatra amin'ny fiainana, fa tsy ho lany andro fotsiny amin'io dia ohatran'io foana ny fiainanao. Be dia be ny olona samy mpanandalo teo daholo ihany amin'ny ankapobeny hoe ny fijerevana série sy ny ohatran'izany, fa ny ankabetsahany olona rehefa tonga saina ny fo dia miala. Fa misy olona tena hoe tsy tafala mihitsy fa tena hoe simba mihitsy, ary tena simba mihitsy hatramin'ny fianarana sy ny zavatra samihafa. Ka tena mila mibebaka hifonana amin'Andriamanitra le izy ary atoloran'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao. Ao anatin'izany ny fonao omeo azy mba tsy ho vesara ny zavatra samihafa, ny sainao mba tsy ho feno zavatra samihafa, satria manjary lasa tsy tafiditra intsony le tenin'Andriamanitra. Tsisy toerana ahafahan'ny tenin'Andriamanitra mivelatra intsony anatin'ny fonao sy ny sainao raha izany mamesatra azy. Dia tahaka izany koa ny fotoananao, atoloran'Andriamanitra mihitsy, fa tsy hoe za manolo tena ho an'ny Tompo fa ny fotoanako zay tiako ampiasana azy ihany, fa tena atoloran'ny Tompo dia ataovy paozy amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy aloha. Zay le hoe amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsy ho vitanao amin'ny anaran'ny herin'ny tenanao io, fa hoe amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy aloha dia izao paozy. Ajanoko aloha ty zavatra ity mandritry ny herinandro na mandritry ny ray volana. Rehefa tapitra io série io dia izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mijery série tsondray aloha manaraka toy an'io. Ataovy paozy amin'ny anaran'i Jesosy le izy dia lazaonao mihitsy hoe tsy ianao no mifeha, tsy avelako handray toeran'i Jesosy ato amin'ny fiainako ianao, tsy ianao no manjaka na tompon'ny fiainako sy na tompon'ny fandaharam-potoanako, fa tena hoe any Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Dia alamino ny fiainanao, asio disiplinina. Fa izao ny olona rehefa tsy manana fiainana stable dia tsy manana fiainam-bavaka normal. Tadio zay, rehefa ny fiainanao no mikorotana, tsy misy emploi du temps mipetraka sy mazava tsara, mazava ho azy fa tsy manana fiainam-panahy normal ianao. Miala amin'ny fitiavana voalohany, ary io ny zava-doza, satria olona mieritreritra hoe mivavaka sy ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra ihany, nefa efa ozany tenin'Andriamanitra hoe efa alohan'ny vavako sady ianao, satria maty sady tsy mangatsika no tsy mafana. Ka mila mitandrina antsika ry havana, maniny mandrakizay antsika. Fotoana fanomanana ny fiavian'ny Tompo izao, amasino ny tenanao, amasino ny fiainanao, apetrao amin'ny toerana izay tokony hisy azy eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Izy ny tena tompon'ny fiainana, tompon'ny toerana voalohany indrindra eo amin'ny fiainanao. Any amin'ny dolo ny tokony handeha ny fisainanao sy ny eritreritranao sy ny zavatra rehetrarehetra. Ary misy tenin'Andriamanitra ny Romana 5:5-7 manao hoe iza na hoe inona
no tokony iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Dia ovaiko kely ny iza manao hoe jeu vidéo ve, sa novelas, sa télé, sa ny domy, sa ny baolina, sa ny réseaux sociaux, sa ny akola, sa ny fikotranana, sa inona no mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Dia io izany mandinin'ny 7:30 manao hoe amin'izany rehetra izany dia manohitra noho ny mpandresitsika amin'ny alalana ity antsika dia Jesosy Kristy. Zany hoe aza hoe fa mandresin'izany ianao, aza hoe fa mandresy ianao fa tsy resin'izany zavatra zany miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe tsy mahazo miala voly ny kristianina, zay dia mariako tsara, tsy hoe tsy mahazo miala volontsika, sainga tsy mahazo fehezin'ny fialambolontsika ary mila mitandrintsika fa amin'izao fotoana izao tsy zavatra tena hoe fahotana vaventy intsony no andavon'ny devolin'ny zanak'Andriamanitra fa ny zavatra mahadinidinika ohatr'izany no amatorany antsika, no andavony antsika, andemeny antsika, mahatonga antsika tsy hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Ka mila mitandrina isika dia ndeha hivavaka isika. Raha ohatra ka manana an'izany olana izany ianao dia ndao hiara hivavaka amiko, hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, Andriamanitra be voninahitra, izay dia raina isan'andro misaotra anao ny amin'izany fampianarana izay nomenao ny fiangonana izany. Ary ankehitriny Tompo, na iza manana olana mifandraika amin'izany dia aoka ny fanahinao hikasika ny fo, hikasika ny saina, hikasika ny fanahy ka tonga azy ireo ho tonga saina anapa-kevitra amin'ity an'io ty hiala amin'izany famatorana sy fandevozana samihafa izany fa ho amin'ny fahafahana no ny antsonao ny zanakao. Ary indrindra Tompo, mangataka ilay fahendrena avy aminao mba hahafahanay mitondra ny fiainanay araka ny sitraponao amin'ny andro sisa rehetra mbola iainanay, hanomananay ny mandrakizay. Araka ny teninao hoe mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitraponao rerany no aritra mandrakizay. Koa dia manantena izay Andriamanitra fa mikasika fanahin'olona maro ianao ary manova olona maro amin'ny fandrenesana izao vidéo izao ho voninahitra reriany izany. Mahatoky izay fa mahery ianao, manafaka ianao ary izay toeran'ny fanahinao dia toeran'ny fanafahana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.